ho antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny manodidina. Grande délivrance, grande délivrance. Fanafana lehibe sy goavana. Ho toto saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell. Ady ara-pana anapotena reo heriny maizina, reo herina mpamosavy, reo herina ozy, reo herina famosavina zay nanapotika ny asanao, ny tokantranonao, ny fahasalamanao. Tena mbola miasa Jesosy, tena mbola velona Jesosy. Ye ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina manaratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Davidoir manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 10 fa 12 ary fa 7 volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell. Grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony amin'ny fofeny fifaliana no iarabako indray tsika menakavy eto tapitanana ny fianaratsosy ny manodidina araky ny fanampanantenako moa zany dia mba iresaka momba ny fitahina arabola indray tsika eto fianaratsoa amin'ity sabotsy mahafinaritra zao ity le sabotsy 22 oktobra ity efa nampanantena zay tamin'ny sabotsy teo hoe tena be loatra ireo olona zay rehefa manao délivrance zany tamin'ny zavaratsikaritra de tena maro ireo olona miainao anatina fahantrana eto fianaratso eto bokany trosa bloqué fiainana tsy mahita tao ka nanafatra ny pasteur Tovina Rivotra Marivony mihitsy ny tenako mba ifanampy eto amin'ny sabotsy eto satria ny pasteur Tovina Rivotra Marivony anisany manana fanomezam-pahasoavana manokana mihitsy am'izay délivrance momba ny fitahina arabola délivrance momba na trosa sy ny zavatra ohatr'izany sy tsodrano lehilahy hita hoe manana fahasoavana manokana ny pasteur Tofo ary de nanafatra azy manokana mihitsy avy any Antananarivo hoe andao pasteur mba ifanampy mihitsy aloha amin'ny sabotsy ho avy izao mba hiara entana hivavaka hitondra mambavaka nyreto vahoaka amin'ny fianaratsoa reto izay tena hita hoe mila vavaka manokana ary mila délivrance manokana mihitsy izany ka dia ao anatin'ity le hoe grande délivrance ity mandritry ny ray volana de mba ao ataotsika idiratsika kely zany ty resaka arabola ity aloha mba idiratsika kely satria hita hoe tena hitako hoe zay mihitsy ny mety zay mihitsy aloha mety iresaka ihany tsika momba ny délivrance ho an'ny aretina ho an'ny famosaviana ho an'ireny kibombotsina tamin'ny sabotsy teo moa tena hoe miracle tena maro reo fahagagana hita tao reo olona natsapa fanafana nandray fanasitranana teno eo satria fombatsika moa rehefa le anina mba mampanangatanana hoe izy areo tonga de mahatsapa zany fanafahana mahita natsapa zavatra tonga de niova teo amin'ny fiainana natsapa tonga de maivana fombatsika manontany hoe izy any tena sitrana de amanjato nyreo mba manangatanana nanangatanana fanatsahana andray zavatra tamin'ny fotoana iny amanjatony koa reo netsika devoly reny le miokoka mandosy reny le crampe reny resaka fo reny le olona midaraboraboka menjery reny de tena hoe misaotra an'Andriamanitra fa nisy zazalahy zao hitako tao avy any amin'ny faritra Talatanapany io indry zareo Talatanapany de tamin'ny voavoalohany izy zazalahy io tena nalemy netiny ray aman-dreniny tao de tsy mety mandeha ny tongony ny problème moa zany ao amin'ny sainy le zaza mihitsy no misy olana ao amin'ny cerveau-any eo tsy mahabaiko ny tongony de tamin'ny heriny izy io hitako tena mbola nalemy tamin'ny sabotsy teo reny am'izay izy efa mandeha tsara izy miaraka amin'izy mivady le zazalahy eo amin'ny mety 12 taona eo le zazalahy iny na tena 12 taona nandeha tsy ho matsara tena niaraka amin'ny ray aman-dreniny de efa manomboka misy zavatra tena miofa nanontany an'ireo olo reo tamin'ny sabotsy teo hoe izy taminareo tsy de natory hatramin'izay anao tsy de mahita tory fa hatramin'ny tao anatin'ny herinandro ny vavahanao teto izy no nanomboka nahita tory de nisy amapolo ny maro
ireo le mba nitsangana nanangatanana hoe mba nanomboka nahita tory tao anatin'ny herinandro ny vavahana tao anatin'ny délivrance herinandro dia nanomboka nahita tory tena mahavarina ilay fiasan'Andriamanitra ary izay no mahatonga anazy zany a ho antsika eto tapitanana ny fianaratsosy mandidina ao anatin'ny télécran de délivrance ity dia iresaka iandratranytsika momba ny resaka arabola fitahina arabola délivrance momba ny vola délivrance momba ny trosa ho afahana amin'izany ianao ny mahafinaritra fotsiny dia zao efa nampitombona ny seza nampitombona ny zavatra tsarehetra zay afahantsika mifandray zany amin'ity sabotsy mahafinaritra ity melohany anoizako ny fanentanana dao aloha tsika anaraka reto karazana fijoroana vavolombelona izay mampiseho izay fanafahana sy mampiseho izay famonjena ataon'Andriamanitra ny fiainan'ny olona izay tena sy faravana ny dirako teto an'ity fiangonana ity ary tena nena tao anatin'ny trosa tanteraka ary mivato tamin'izany dia tena aloha mihitsy ary le farasaika tamin'ny fisarahana mihitsy ary satria izay olona rehetra hita zany dia ananako trosa daholo mikirotana hatramin'ny tokantrano ao anatin'ny tokantrano dia tena nisy fikorotanana mihitsy ary mivadika fa hoe tena hoe vita tanteraka mihitsy zany ny aminay sisa dia tonga teto amin'ity fiangonana ity dia nanaraka ny izay nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teto dia voafafa tanteraka voafafa tanteraka asiviteka ho an'ny Jesosy zany dia voafafa madiodio mihitsy dia voafafa madiodio dia tao anatin'izany koa fahatrana lalina ny enana tao anatin'le tokantrano ny enana tao anatin'ny fahatrana fa amin'izao kosa hatramin'izay nampitompan'Andriamanitra zay dia tena hoe voninahitra an'Andriamanitra fa hananako daholo ny zavatra rehetrarehetra lasa manomboka misy zavatra ohatrano dia efa nahazo tany ihany koa zay hatramin'izay hoe ny babana sy lasa nahazo tany nahazo tany taoriana zay dia sady nahazo tany dia sady milamina tokantrano sady milamina ny tokantrano dia amin'ity zany zay mba hanomana hoe hanangana trano ihany koa dia hanangana trano amin'izao nananan'olona trosa teo aloha dia nahazo tany dia hanangana trano zao asiviteka mafy an'i Jesosy zany ny anahy moa voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroako vavolombelona fa tamin'ny 1er décembre tamin'ny réveillon moa zany tsika teto dia nisy tenin'ny pastera hoe tao mpanangana nyity taon'ity dia niraisiko ampinoany zany za moa 4 taona zay nanofatrano dia raha nanofatra tano efa taona nanofatrano dia ozy matsy an'i Jesosy hoe nenahy Jesosy amin'ny mampanomponao dia trano ny angatahako androany tsy maintsy raisiko amin'ity taon'ity zany ho Jesosy fa tsy avelako lasa lavitra za koa nefa ao anatin'izany ho tena hanompo anao tsara mihitsy dia nandeha ny taona nandeha ny volana dia nivavaka ihany ho an'le trano nangatahako fa tsy dia tena nataoko tsara lahara-pameana fa ny asan'Andriamanitra zany dia rehefa misy fanentanana vola dia mandeha foana manao ho an'izay vitako raha nanangana trano koa tsika teto zany dia nalahelo be fa ohatrany hoe nisy problème kely ny arabolako dia tsy nanana aloha mihitsy dia nitomany tao tongotra Jesosy hoe Jesosy malahelo fa trano be io ve Jesosy dia tsy mba misy anjara birikiray akokory aho dia ozy Jesosy hoe aza malahelo fa manaova sakrifisy kely fotsiny fa omeko ianao dia nanao sakrifisy kely tao aorianan'izay voninahitra ho an'Andriamanitra fa olona roa zao nanome trano dia misafidy ndray amin'izao fotoana izao hoe aiza ny hipetraka dia voninahitra ho an'Andriamanitra mahereza raha ohatra antsika ohatrizay ka tsy azo eo dia mahereza ho antsika izay mandalo ady ohatr'izany fa tena hoe ianao sakrifisy kely ianao fa monena natao sakrifisy kely zay no atao sakrifisy be amana vitako teo anatrehan'ny tompo tena hitako hoe navesavesatra kely tamiko fa tena nataoko mihitsy satria tady apakatra finoana ny tompo mihitsy hoe za toetra amin'izany aho naraharary anao le nanao an'le izy naraharary anao le izy ary amiko mihitsy ny nanao azy fa tsy maintsy nataoko dia nisy valina izy avy eo nisy valy ny olona roa nanome trano azy ao dia misafidy indray voninahitra matompo nanangana trano lehibe zany talohany 2009 fa taorianany 2009 dia nikatso tanteraka efa mivarotra trano anankiroa fa mbola tsy vita fa rehefa nanolo tena teto tena nitady an'Andriamanitra tena nanetsy tena dia vita amin'ny fomba mahagaga sokatra ny lalana tamin'ny fomba mahagaga mihitsy tsy ampanao hoe tamin'ny fomba mahagaga mihitsy navitanana izy fomba mahagaga satria zavatra design milliard tsy fantatry hoe ahoana navitako azy dizaine de milliards espace hôtel le izy dizaine de milliards dizaine milliard ary ny tena zava-mahagaga faharoa
alohan'ny avy tany le izy mbola natsangana tsena vitsivitsy eny natsangana tsena vitsivitsy centaine million koa aziviteka mafy tiorakoraka arafafinoelana arako tamin'izay mbola tsy nivavaka dia nanofa trano reny zay nanomboka nivavaka teto amin'ity toerana ty nanomboka tsy nanofa trano zany fa nahazo cité na cité nefa fidirana amin'ny cité zany tena iadivana mihitsy ho an'ny mpiasam-panjakana dia tamin'ny janvier teo amin'izay nahazo tany zay asiviteka mafy taloha koa zany za mbola tsy mivavaka zany mbola tsy niteraka dia rehefa nivavaka tato tsy nety niteraka mbola tsy niteraka mihitsy tsy nety niteraka dia rehefa nivavaka natao délivrance sady nanao voataona tren'Andriamanitra hoe raha omenao zaza ho za Jesosy rehefa ray taona io zaza io hijory vavolombelona ao anao fa avy taminao zaza dia ray taona le sady nahazo zanaka nahazo tandry nahazo cité dia sivorakoraka mafy raha latsana ny anaranao dinany zavatra natao tompo Ranapahavelana ny anarako telo taona zay mivavahako teto dia zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanay teo amin'ny ankonako zany dia nanangana trano zay le trano 10.9 mètres 7 chambres 2 étages dia voninahitra ao an'Andriamanitra nefa talohan'ny ivavahana mbola tsisy an'izany mbola tsy anzafa mbola manahoana zavatra misy talohan'ny ivavahana talohan'ny vavahanay nanofa trano zay ary tena nijaly mihitsy tamin'ny tena nijaly mihitsy tena nijaly talohan'ny vavahana satria tena tratrany tena ndraindray tena saika tsy nalofa trano mihitsy ary zay tamin'ny fotoana farany tsy nalofa trano saika tsy nalofa trano mihitsy zay fa tena namidy ny entana tao an-trano na varotra fananana mihitsy varotra fananana mihitsy ny ako zay natongavana voalohany teto dia izay ny tena natongavako voalohany teto nivavaka teto amin'ity toerany ity fa ny tena zavatra narahako teto zany dia ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe miangamy zavatra kely ary tena zavatra kely tokoa ny angana hoe zay tsy nanam-bola be amina million fa tena hoe zavatra kely tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny fomba mahagaga 2 étages le trano 2 étages 2 étages asina orakoraka mafy mazava be fa ny fijoroana vavolombelona ny fitraikany fivavahana eo amin'ny fiainantsika no hoarahantsika eto anabavy anankiray no vahintsika eto miarabanao ny anabavy fiadanana pasteur izy moa ny anaranao Ranabavy Zoly Zoly firy taona Zoly zara tsy madisy 24 mipetraka izy 67 ia mipetraka ny 67 nisy aretina nahazo anao inona tsara le aretina nahazo anao Ranabavy Zoly dia ahoana ny nahafaka anao ny aretina nahazo anahy dia tao anatin'ny 3 taona kony narary vonto be mihitsy ny kibo ohatry ny reny olona be voka reny dia nandeha tany amin'ny dokotera zay dia tenen'ny dokotera hoe kista le izy tamin'ny voalohany dia ny fanafody 1 million mahery dia avy eo indray dia tsy afa-po tamin'iny zay dia mifindra dokotera hafa dia ozy indray nataony zareo hoe fibrome dia mbola tsy afa-po ihany zany zay mifindra dokotera hafa dia niteneny hoe hernie dokotera fanotelo ndray niteny hoe hernie hernie ozy izy nataony zareo dia sazany moralako tonga dia fapaty be mihitsiny dia mendry zareo mbola mendry zareo fanafody ihany amin'ny fanafodina 7 alina mahery le izy dia mihinana an'ivy ihany nefa tsisy hoe anina le fanantenana tsy afaka amin'ny alina tsy matory sady tsy mihinan-kanina dia avy eo amin'izay ihany antso anery mamanay fa zay tsy haity mipetraka fa any Antsohiana any Antsohiana reo mipetraka dia tenen'ny fianakaviana zany hoe makanesa aty dia avy eo ataty amin'izay dia hoe alao vavaka fa tsisy zay tsy vita mivavaka dia nandeha mivavaka zay tamin'le 12 dia pasteur nanao délivrance dia zany efa natao délivrance fa olona hafa avy eo tonga dia nihetsika be mihitsiny dia avy eo akony natao délivrance dia efa trandro ako natao délivrance dia zao fa afaka sy trano Jesosy alleluia sorana firy taona tsara no nisiny le zavatra tao anatin'ny kibonao
3 taona za vao teraka ny zanako satria zanako kambana dia teraka andreo zazakambandreo ie teraka an'ilay zazakambana dia avy eo dia afahafa be mihitsy ny kibo dia avy eo ako ny hoe mbola tany Antsoa ianao teraka andreo zaza teto Antananarivo faharoa taona 3 taona zay mipetraka tany Antsoy avy teraka zany ianao dia nakany ie vao 2 taona ilay zanako dia marary ana foana ilay izy marary ana foana dia hitarainako amin'ny vadiko foana dia hoe ndao anatina dokotera ozy izy nataony dia manatina dokotera dia le ohatsin'ilay fitantarako amin'ny pastera teo iny dia ivy tena mibotsina be mihitsy lizy tao mibotsina tena dia misy zavatra mahery be mihitsy ny eo amin'ny fotrako misy zavatra amin'ina zavatra mafy be eo amin'ny fotra le izy eo amin'ny fotra dia zay no natonga an'ilay dokotera voalohany teny hoe kista ozy izy ie hoe hernie ozy izy nataony hernie intelo mifindra dokotera ianao intelo mifindra dia dokotera nyray voalohany hoe kista dia nyray faharoa fibrome ie dia zay vao le hoe hernie hernie dia le izy io zany sady mivonto no mafy no manaitaina manaintaina ary isaky ny amin'ny alina le izy vao manaintaina isaky ny amin'ny alina tsy matory dia tena manaitaina be mihitsy tena manaintaina nandritry ny 3 taona no tondranao zay reto ie mandritry ny 3 dia tsy fantatra hoe inona no mety ny aviany izy io ve na tsy fantatra mihitsy hoe inona fa zay filazan'ny dokotera zay fotsiny dia tao anatin'ny 3 taona ny tsabononareo no niantsony mamanao ianao hoe inona ny antony mamanao nga efa mivavaka efa mivavaka mamanay mivavaka ty fianakavinanay sasany zany ho vavaka ty dia niantsonao azy hoe hivavahana sa hoe hitady fitsaboana hoe ndeha hitady dokotera hoe anao opération zany Antananarivo ie zay no alerinao hoe opérena ty ie zao nataony Jesosy opération alleluia dia zay fa ianao tsy nieritreritry hoe hivavaka fa ry mamanareo no ny teny hoe hoentina ie za zany eny e naneritreritra ihany aho hoe hivavaka fa hoe raha izany ny mety raha izany fa izy no teny anao hoe entina mivavaka ianao ie dia nanaiky ianao hoe le entina mivavaka tsara dia ovina ianao no tonga taty tam'le 12 any mivavaka voalohany no tonga taty 12 marsa teo zany hoe voarotokom-bolana teo zany ie no nalehanao taty dia tao anatin'le araka ny tantarana tao anatin'le délivrance zany mbola tsy nametra tanana akory ianao mbola tsy nametra tanana fa olo ka fa nametra tanana dia ianao nihetsika tonga dia nihetsika ako dia nihetsika nanahoana tsy za zany tsy tompony tenako e tonga dia le nihetsika dia volomikikikiny dia tsy tompony tenanao nefa anao mbola tsy nametra tanana mbola tsy nametra tanana andro inona le andro andro asabata andro sabotsy iny taoriana le fametra tanana dia tonga dia nanao hoe nalemy le izy tonga dia niala ve sa hoe nanao dia malemy le ao akakakely vao vita mihitsy zany iny ilay indray andro vao mivavahana iny ianao ie dia tonga dia na le ekipiko ary hitako tonga dia niena fa za tonga taty averin'olona fa hoe be voka ako ianao vao tonga teto ie dia lazay ny fianakaviana be hoe be voka fa ngany izy tena efa mibotsina be tena angeta be ohatrany ren'olona be voka re mihitsy ny ako zany ie dia nefa iny ray andro natongavanao teto iny tonga dia niena dia tonga dia niala le tonga dia niena dia le manaitaina tao koa tonga dia niala afa tsisy tsony amin'izao alleloia zany hoe raha azoko zany teo amin'ny rotokom-bolana teo eo zany ianao zany tonga teto telo herinandro dia tsy nisy tsony zay fanaitainana tsisy tsony matory tsara ianao amin'ny matory tsara mihinan-kanina tsara alleloia en forme tsara en forme tsara alleloia nefa 3 taona io aretin'io tao aminao tao 3 taona dia efa tsy nampiasa fanafody tsony zany afa tsy mihinana fanafody tsony amin'izao nefa za omeny ny dokotera suppositoire ariva sy amarainy tsy maintsy apetaka le suppositoire nefa le izy tsy afaka mitsy le manaintaina fa vao nivavahana indray andro iny vavahana indray andro soa dia efa reny vadinao any Antsoa zany vadinao zao ie any Antsoa izy zao efa reny hoe sitrany ianao efa eny aho hoe sitrany alleloia dia mba hoana ny hafaliana eny
ozy izy natao masana hoe ahoana fahasalamana ho any dia ozy teneko hoe zaho fa tsy maninona tsony fa ankipoka roa fa niena. Alleluia. Dia ahoana ozy izy ny fianakaviana hita ny fianakaviana tsara zany zao navaka anao? Hita ny fianakaviana gaga mihitsy ny zareo. Dia le ianao nietsika devoly zany hita ny fianakaviana ihany hoe ianao le nietsika teo? Hita ny fianakaviana. Dia vao vity ny délivrance ny tonga dia afaka? Afaka. Alleluia. Isaorantsika ny tompo zany fijoroana vavolombelona mahafinaritra zay nirana amin'ny anabavy zolo zay. Tena hoe mahavarina le izy aretina tao anatin'ny 3 taona botsina ny kibo dia nisy zavatra mafy be tao anatin'ny kibo fa vavaka indray avy any Antsoa izy niakatra tao Tananarivo ary raha miprogramma teto zany dia hoe opérena fa dia nandresy lahatra azy ny ray aman-dreny hoe ndao ivavahana fa tsisy zavaratsian'ny tompo dia vao mivavahany indray mandeha diso daholo ny analyse ny diagnostika hoe fibrome ny kyste hernie zay dokotera diso daholo fa tonga dia afaka ho azy tsy nopérena tsisy fanafody vavaka indray mandeha fotsiny tao anatin'ny délivrance dia afaka tanteraka. Ny anabavy zolo amaraparana ahoana ny afaliana? Tena faly akony dia afatra ho anazy any na misy olana na aretina manatona amin'ny Jesosy fa Jesosy ihany mpanafaka. Aiza ho aiza 67 nareo miperaka? Eo amin'ny havana. Akaiky ny havana eo mba ho hitan'ny olona eny amin'ny fiarahamonina manko hoe so dia indraindray lazain'ny olona hoe karamaina sy ohatrohatry zany ny fijoroana vavolombelona fa mba ho hitan'ny olona tsara hoe tia tokoa le olona eo akaiky ny havana eo zany fahagagana zany ary mahafinaritra isaorantsika ny tompo fa dia tsara Jesosy inona fa rovina no miverina ny antso hoe mbola elaela dia matso tsara fonony vavaka tsara ianao rehefa tonga any fonona ivavaka tsara ho tahiny tompontsika menakavy ho amin'ny manaraka indray veloma tompo. Ho antsika eto tapitanana ny fianaratsosy ny mandidina grande délivrance fanafana lehibe sy goavana ho totosaina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station Shell ady ara-pana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina ozy reo herina famosaviana zay nanapotika ny asanao ny tokatranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa Jesosy tena mbola velona Jesosy. Ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina manaratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Tadidioar manomboka ny sabotsy fahavalo volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadika ny station Shell grande délivrance fanafana lehibe sy goavana mitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala vahaony oloko vahaony ia dia isaorantsika ny tompo izay fijoroana vavolombelona mahafinaritra zay edinoko fa nandray hery tsara nareo dia nandray fitahidina tanteraka tao anatin'izay karazana fijoroana vavolombelona vitsivitsy teo zay eto manetany fa tena goavana ny fotoanantsika moa zany amin'ity sabotsy 22 oktobra ity tao anatin'ny roa sabotsy tsika dia nanao karazana délivrance ho an'ny aretina délivrance générale tamin'ny sabotsy foteo tsika dia nivavaka ho an'ny hoe nanao vavaka ho an'ny fo sy toepo fa amin'ny sabotsy ho avy izao indray dia mba miresaka blocage reny resaka trosa resaka fahantrisana ary efa namafisiko tamboalohany teo moa hoe mba nanafatra manokana mihitsy tsika atao fiantinaratsony pasteur Atovo mpitovina rivotra marivony zay mba tena hoe nampitosika amin'ny vavaka io ny pasteur Atovo zay mba nomen'Andriamanitra famezam-pahasoavana manokana mihitsy amin'ny resaka délivrance amin'ny resaka trosa fahantrana ary maro ny olona ametrahany zany mpanompon'Andriamanitra ny tanana
fa misy fanambinana marina fa eo pasteur Ertina mba ampiasain'ny tompo pasteur Ertina mivavaka atao pasteur Ertina misy vokany fa zany le lan'Andriamanitra zany ihany koa dia tena hita hoe ampiasain'Andriamanitra goavana ary dia nasatsika manokana izy amin'ny sabotsy ity mba hanampy ifanampy amintsika eto taptanana ny fianaratso eto ifampivavaka raha lasianabavy za mampanantenanao fa tena tsy maintsy misy fahagagana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ohatran'le zazavavy tamin'ny larobia moa hitako ty le anabavy kely ty tamin'ny larobia heriny teo le efa tapabolana tsy mipipitsy ny kaka fa dia mijoro vavolombelona amin'ny mamany tamin'ny larobia teo hoe mba sady nandritsy ny tapabolana mahery io zazavavy io sady tsy mipipitsy ny kaka nainaina mihitsy fa dia nijoro vavolombelona mamany tamin'ny larobia teo fa afaka ny voaka afaka ny kaka dia efa mba nomboka mba maivamaivana inona ny dikan'izay hoe tena ninonino nasana devoly sy famosaviana ain'Andriamanitra no manafaka ain'Andriamanitra no manafaka ary défi no aperakitsika fa ao anatin'ity délivrance mandritry ny ray volana oktobra eto taptanana fianaratso ty nda ho jeritsika zany hoe miletika ianao sa voavonjy potika ianao sa miova amin'ny fiainanao nda ho andramana ny olantsika ngera lasianabavy indraindray fotsiny ao dia le miavonavony mananambo-po e fa andao jereny raha ohatra ianao ka miapotika raha ohatra ianao ka miarava ao anatin'izao fotoana izao raha ohatra ianao ka tsy mahatsapa nininina ndao anandrana indray mandeha indroa fa rehefa tsy mahatsapa ninininy ajanontsika ny fivavahana fa za samametaka fanamby ry havana fa isy zavatra tsy maintsy iovagoavana rehefa tena mitady an'Andriamanitra ny fotsika rehetra tsika tsy maintsy misy zavatra miova tsy maintsy misy zavatra miova ary Andriamanitra mandray an-tanana ny fiainantsika menakavy sabotsy ho avy izao 22 oktobra amin'ny 7 ora maraina tsy diso iny lera iny no exigeko kely mihitsy hoe tandre raha ho avy ihany afandray ianao raha tsy ho avy mihitsy tsy maninona fa raha ho tonga ihany ianao dia ajao ny lera amin'ny 7 tsika dia efa manomboka fa tsy amin'ny 7 sy fefany tsy amin'ny 7 sasany fa amin'ny 7 ora katroka ny manomboka amin'ny fotoana dia efa mideran'Andriamanitra ary manao vavaka lehibe eto antarandolo ambadiky ny station Shell ny misy ny trano fivavahana vahoany oloko antarandolo amin'le grande salle angezabe io ataonao fotsiny izay atongavanao amin'ny station Shell station na essence manontany olona ianao aiza ho aiza zany station essence zany station na lasantsy Shell dia ambadika an'io no misy ny trano fivavahana vahoany oloko dia ao ny fotoana antsika manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso miaraka amin'ny tenako ny pasteur Ertina Randriana Malala ny pasteur Tovina Rivotre Marivony no iaraka amintsika anao ny délivrance ao anatin'ity fotoana goavana tena goavana ity hotahin'Andriamanitra tsika tompoko veloma tompoko hoantsika eto tapitanana ny fianaratso sy ny mandidina grande délivrance fanafana lehibe sy goavana hototo saina mandritra ny ray volana eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell ady ara-pana anapotena reo heriny maizina reo herina mpamosavy reo herina ozy reo herina famosaviana zay nanapotika ny asanao ny tokatranonao ny fahasalamanao tena mbola miasa Jesosy tena mbola velona Jesosy ianao varina manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao varina manaratsy io mpino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fia ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra re faly miadana samake Tadidioar manomboka ny sabotsy fahavalo ny volana oktobra fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina didiso eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell grande délivrance fanafana lehibe sy goavana mitondra mivavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Ertina Randriana Malala vahaony oloko
vahaony efasirene